Tompolasy tompoko vavy faly ampanajana indray no ionana amintsika mpijery ny TV Presse Madagasikara amin'izao fotoana izao ary andraisana ihany koa ny vahiny toy ny mahazatra eto amin'ny page Facebook ary hitanao ihany koa any amin'ny YouTube sy ny tranokala tvpresse.mg izao fandaharana izao ny vahintsika amin'ny ity fotoana ity dia tsisy akory fa ny solombamoaka voafidy tao soavina andrina ny tasy Ramatoa Razayary Malala fiainantsoa na fantatry ny rehetra ny hoe député vy faly zay tompoko mandray anao tao anatin'izao fandarana ny tsikafina eto amin'ny TV Presse Matazo dia faly miarahaba antsika rehetra mpiaino mpanaraka miarahaba anao mamitiana faly tafaraka amintsika eto indray araka izany moa dia makasika ny tontolo ny raharam-pirenena izay azo iverina fa somary marary na mafapana ihany koa ny toetra zava-misy amin'izao fotoana izao Ramatoa solombavam-bahoaka ary dia izay no hoentsika matolotra ho an'ny mpijery rehetra hoe manahoana sy manahoana tokoa moa izany distrika ny soavina andrina izany raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria somary lavidavitra na lavitra andrina araka ny fomba fitenenana ilay soavina andrina tsy arakaraka ilay anarany na ny lalana azy somary ratsiratsy ihany manahoana tompoko izay atao hoe toerana misy ny soavina andrina aloha zany amin'izao fotoana izao soavina andrina zany ato anatin'ny faritany Antananarivo fa ny faritra misy azy kosa dia faritra Itasy faritra telo no distrika telo no mamaritra ny faritra Itasy Arivomamo Miarinarivo dia Soavinandrina no farany sisiny indrindra izany hoe mifanolobodi-rindrina amin'ny région Bongolava sy région Vakinakaratra raha reo région anankitelo reo no lazaina dia tsisy député vehivavy zary ery no vehivavy député région Vakinakaratra région Itasy région Bongolava izany hoe vavitokana zany ny tena izany rehetra zany nefa dia tsy hoe makivy akory fa vao maika raha mampiezaka hoe inona ataonareo mihoatra noho ny lehilahy raha vehivavy any hoe ianao atao hoe lavitra andrina isoavina andrina eny amin'ny lafiny iray any dia azo lazaina tokoa fa sahirana ny vahoaka amin'izao fotoana izao tsy mamenatra ary tsy mampatahotra miteny an'izany satria na ny vidin'ny vary ary dia lafo mpamokatra vary izahay ny isoavina andrina any fa noho ny tondrakorana betsaka loatra dia simba ny vaky ny fefilo lasa tonga natambary ny ataontsika hoe ny fasika ka mampiena ny vokabary izany fa izay dia tena sopotra anisan'ny mpamatsy ny Antananarivo manana lemaka voatondraka maromaro izay raha tsy teny fotsiny hoe Antanety be varany zany dia tena mamokatra ary nandrefa ny Soavinandrina iny Tampinala Kisabe Ambatosana tena mamokatra vary zany hoy izy ianao hoe ratsy na ny lalana eny ny lalana mampifandray ny commune aloha dia mbola ratsy ary fa miketriny kosa efa betsaka ny tetikasa miaraka amin'ny filoham-pirenena izay namboarana ny lalana izy lalana tena tsy vita nandritra ny 20 taona 30 taona efa misy fikitiana amin'izao fotoana izao ary indrindra koa efa misy fanamboarana efa misy ny efa vita zao ohatra ampary makasoavinandrina efa misy ampahana efa vita ary efa nlazain'ny andriamatoa prime ministre koa fa mamboarina ilay lalana mahavelona makany Mananasy zay tena hoe ratsy dia ratsy anisany efa ho ataon'ny tetikasa Kazef zany efa voasoratra ro tanterahany distrika Soavinandrina dia betsaka ny zava-bita zao fitondran'izao ary miaraka amin'ny président Rajoelina moa ny tena voafito amin'ny loko volomboasary dia efa tantarako nareo fa raha ny zava-bita any sy ny efa manomboka dia efa betsaka ny manara-penitra ary tsy mitamenatra amin'ny distrika hafa distrika Soavinandrina satria manana CSB manara-penitra roy izahay indray zao efa hotokanana tsy ho ela manana IPP manara-penitra efa manomboka izany efa manana CEG manara-penitra koa izahay efa 50 isanjato efa avitany asa amin'izao fotoana izao efa manana koa izay ilay atao hoe DSS 12 na ireo miaramila izay miasa na parti andrefana izay atao hoe somary mena amin'ny resaka halatrombo efa milamina amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny atao hoe fampianarana dia efa miezaka ihany tokoa ny fitondram-panjakana fijerena ireo zaza ny fahazahoana tablier kit scolaire efa misy daholo zany distrika ny Soavinandrina ao ihany koa ny
ao amin'ny ministère population ho an'ny vehivavy sy ny ankizy dia efa manisy trano koa ao natsangana amin'izao fotoana izao manara-penitra hikarakarana enona ary anampiana ireo antitra vehivavy ny ankizy. Tiako tenena aminareo zany dia hoe misy fanamboarana tsy takan'ilay distrika lavitra indrina intsony ny distrika ny Soavinandriana fa araka ny teny filoham-pirenena hoe tsy misy distrika ao adino zany manana anjara betsaka ny vita efa andalam-pamitana koa ny sasany fa mbola misy koa ny ezaka maro tokony mbola atao. Laza ianao fa efa mandeha ny asa indrindra fa mifanamboarana ny lavana ny eo tampon-tanàna ny Soavinandriana nefa amin'izao fotoana izao ohatra mbola tsy mihetsika ohatrany hoe ny appel d'offre no natao fa mbola tsy manomboka izay asa izay manao ilay Ramatoa Solombavam. Izay indrindra no indraindray misy volo mano arandrana hoy aho satria raha nanao ala teo fitsinjaram-pahefanantena izy isika nametraka ny amin'ny gouvernorat nisy volana lefany hanaovana asa fa dia tena mahagaga tokoa amin'izao fotoana izao raha vita ny tapon-tanàna ny Marinarivo, vita ny tapon-tanàna ny Arivon'ny Mambo, fa maninona re ny tapon-tanàna ny Soavinandriana no tsy mety vita nakaizany vola anaovana izany volam-bahoaka ireny ary za koa dia tsy menatra amin'ny teny an'izany fa vita tokoa ny appel d'offre tamin'izy io efa ho herintaona ihany izao ary anisany nanalabaraka tao amin'ny Facebook zany satria raha mipetraka tao amin'ny tableau d'affichage ilay appel d'offre nalaiko sary ary publieko tamin'ny Facebook milaza hoe ho amboarina ihany ny fanamboaran-dalana tapon-tanàna Soavinandriana. Nilazaina tamin'izany fa mandainga ny tompon'andraikitra lehibe mpanao politika eto amin'ny faritra Itasy. Iza ilay tompon'andraikitra? Ny ao amin'ny gouvernorat no niteny an'izany tao amin'ny pejin'ny gouvernorat mihitsy no nitenenana an'izany ary manana risivan'izany isika. Ankehitriny nefa iza zany no tena mandainga ilay solombavam-bahoaka nananteny ary nilazany marina ny fisian'ny ilay appel d'offre ve sa ilay gouvernorat mbola tsy navita an'ilay izy mandraky tiany androany miandry izahay vahoaka volam-bahoaka io aiza ny anjaranay maninona anao sy nafampandrosoana mitonila maninona anao sy nafampandrosoana mizara vilana ny filoham-pirenena dia tena miezaka ary mametraka an'izany fa ny mpanatanteraka sasany kosa indraindray izay mana ratsy endrika ny fitondrana ny fanaovana zavatra toy izany satria efa nanantena ilay vahoaka niandry ilay vahoaka aiza ihany izy hatramin'izao azatra mampalahelo koa ke dia izao hoe asiana pavé daholo laza filoham-pirenena fa mahazo pavé daholo 4 000 kilomètre raha ataontsika hoe mahazo tokony azo anjara daholo ny distrika nanaovana Arivon'ny Mambo nanaovana Marinarivo fa na aminay na 2 metatra ary tsisy nanaovana pavé zany tsy hoe akory rehefa miteny marina solombavam-bahoaka dia mpanohitra izy izay tsia fa mba mila milaza hoy izy filoham-pirenena raha namangy anazy tena ny lampa-pirenena iavoloha izahay solombavam-bahoaka ny ara-parazan'ny tratry ny taona dia hoe mila miteny ianareo ao anaty koa moa nafantaran'ny filoham-pirenena ny zava-misy any raha tsy miteny solombavam-bahoaka hoe misy zavatra natao ohatra izao fa tsy tanteraka ilay izy zoan'ny solombavam-bahoaka no manao tatitra mampafantatra an'izany ary indrindra miandro tsy azo atao mamitaka vahoaka zany ary efa nitenenina zany ny raha nahita ange zany tamin'ny radio sy ny télé nenao manjery rehetra laza zany fa ny atao pavé mahazo anjarana pavé daholo roa hatramin'ny 5 kilomètre ny distrika any aminay nefa tsy misy na dia atao hoe 1 centimetatra ary eto koa dia miteny reny ataontsika hoe engin napetraka tena anivon'ny gouvernorat reny napetraka ireny ho ampiasainy lalan'ny commune ho ampiasainy terrain zao ohatra nefa manomboka amin'le fampiasana le engin raha tsy diso izay indrindra nisy natao ny fanatsarana ny terrain isorana azy vita ny terrain mbola tsy tena vita hatramin'ny farany izao efa nisy fandraisana anjara zany ny engin avy amin'ny fitondram-panjakana fa ny zavatra mahagaga dia ilay atao hoe rehefa niteny ny be ny tanàna madame député mba ampio maire anankiroa no nitarana taty amiko nangataka ny engin ny gouvernorat zay dia lazaina fa raha naminatao ny kajikajy dia manto 2000 litres de gasoil ny be ny tanàna tsy manana an'izany madame député fa apio fa ireny fitaovana reny ke rehefa nalefeny dia efa misy vola teti-bola ihany koa natokana anaovana gasoil aiza ny nanambe ny tanàna volana 2000 litres na gasoil zay vao afaka midéplacer makana aminazy ireo engin reo anamboarana lalana tsy rariny zany raha mary na mahita zany faneho-kevitrinao zany Ramatoa Solombavam-bahoaka misy ve zany ny atao hoe marisarisana tsy fifandraisana eo aminao sy ny gouvernorat ary nanonona ihany koa ianao ny Solombavam-bahoaka iray
député fietra manoloana indrindra izay atao hoe vato misakana tsy atonga n'ilay fampandrosoana mandeha araka ny tokony ho izy. Misy ve zay tsy fitoviana fomba fijery eo aminao sy ny gouvernoura tompoko? Amikoa ny ravitra toy ireny raha fitantanana ny faritra dia raha ohatra ataontsika hoe tamin'ny chef de région zao dia tonga dia lasa conseil régional d'office ny député, zany hoe atsoina mifanakalo hevitra inona ny tokony atao, inona ny asa maika tokony atao aminareo, mampiantso miresaka. Fa noho nefa misy ny gouvernorat dia matsapa zany izahay fa voailikilika satria toa tsy mba misy fiantsoana hoe inona ny priorité maika any amin'ny district misy anareo, tia misy vola inona ny tokony atao anatin'izany, fa hoe dia te hanao védétisme fotsiny ilay ataontsika hoe gouvernorat dia izy mieritreritra zany hoe ty aloha ny ataoko hita ka na miteny raha solobavavahoaka hoe tia maika dia ny gouvernorat mahita hoe ty aloha zao ny priorité. Zavatra ohatra zany le tsy mampitovy an'ilay fomba fijery satria rehefa miteny ve ny fisolom-bavam-bahoaka dia lazaina fa hoe mpanohatra, lazaina fa adversaire, lazaina fa miteniteny foana alakobika tsy tiako tare tsia ny vahoaka ne miandry hetsika atao ny vahoaka ary manatena an'izay ny vahoaka ary mahafantatra an'izay vola fa misy vola tokony ety mananany amin'izany ka tsy ekenay kosa aloha masolom-bahoaka anay ka hoe mizara mitolena filoam-pirenena Andrina Rajoelina adjainy ny teny fa tsy misy adino zany. Fa izay aloha zany dia mahatsiaro tena hoe raha ny fitantanan'ny gouvernorat adino ary voilikilika ny district ny Soavinandriana. Zany ve toko tsy midika fa hoe miady atrano ianareo mpanohana ny fitondrana satria ny fitondrana ihany namesaka ny gouvernour io ianareo nefa tokony hoe fampitantana sy ifanohana amin'izay hoe ezaka ho an'ny fampandrosoana any anivon'ny faritra zay. Ie raha ny tokony ho izy dia izay ny zava-misy fa samy mametraka ny maizy azy izahay amin'ny solom-bavam-bahoaka hoe voafito amin'ny district Soavinandriana lamim-bahoaka tamin'ny fifidianana fitokisana napetraka ny vahoaka zoanay ary asanay ny manao ny tatitra mitady vaholana ary mampafantatra ny zava-misy amin'ny vahoaka satria lasa izay indray nitoran'olona vahoaka ny vato hoe fa naninona tsy vita izao ary izany indrindra no ampifantarina ny zava-misy. Tokony isy ny firaisan-tsaina, tokony isy ny atao hoe fifanarahana miara-miasa ary indrindrandrindra tokony hamafisana zany zavatra zany ary tsy hafenina fa raha ataontsika hoe indray indroa zahay solom-bavam-bahoaka telo menada niona tamin'ny gouvernour nametrapetraka hoe izao ny tokony atao, izao ny tokony atao fa resaka eo ihany izy fa rehefa mivoaka eo dia samy adino, rehefa mivoaka eo dia ohatrany tsisy tohiny akory ny asa matsiary tena ianao hoe malahelo za moa vehivavy raha teo ary ny herisetra amin'ny vehivavy parlementaire dia tena misy satria anaovana taim-bava hoe inako zay tena hitany teny eo tsara ny zava-misy be da be ny tsindry ara-tsaina ary misy ihany koa ny ataontsika hoe vehivavy tsy ny vehivavy kely madinika zaza madinika ihany raha ny herisetra fa misy koa herisetra menjady amin'ny vehivavy parlementaire satria rehefa tsy manaiky anaovana zay sitrapolo ve ny député ny vehivavy dia hoe tsy mahazo atao hoe fampandrosoana satria rehefa nadalaina ianao ka tsy nanaiky anaky izy sitrapony dia hoe ataoko mahita anahy ianao ataoko mahafantatra ny anarako ianao ka tsy malanay fa dia hitanao fa tsisy fampandrosoana ao amin'ny district anao misy zany iainany zany ary akoatran'izay ny fanakorontanana ny beny tanàna ihany koa zay atsoina hoe nareo rehefa mavory madame député dia za misy makany ianareo fa ianareo kosa rehefa zay ny mampasy dia tsy maintsy tonga nareo fa raha vao tsy mahatsy tonga nareo dia tsy hanaovana asana aminareo fa ny député anareo tsy miara-miasa amiko député anareo ohatran'izao tsy mety aminay député anareo ohatra zao dia lasa misy ohatr'izany zany hoe le olana tsy dia afa-ty amin'ny député loatra inona moa ny député mitakosina amin'ny vahoaka miaraka amin'ny vahoaka za koa dia ao ambadiky ny vahoaka mandrakariva ka ny ana aleoko halanandrina toy izay halam-bahoaka ka dia manao ny asako amin'ny vahoaka mandeha midina ifotona takosina amin'ny vahoaka satria izay ny tiava amin'ny vahoaka anazy ohatranao za madame fy zany miditra mitokatran'olona inona masaka mangazo mihinana inona misy ty fa tsisy fandrina fa tsy matory amitsy ty loka trondromaina mihinana député fy ary zany ny tiava amin'ny vahoaka zay ny tsy azakan'olona anazy satria hoe monsieur milay tsy hoe za no monsieur milay fa za mihitsy milay ia raha zany rehetra zany dia ny mpitazana na ny mpijery dia mametraka fa le zavatra ataonareo tahaka izao manimba endrika tanteraka
an'lay filoham-pirenena hoe lay filoham-pirenena mihitsy ny tsy mahay mametraka le olona amin'ny toerana tokony hisy azy. Tena mahitsy be raha matosolom-bamoaka milaza hoe nandeha manko araka ny loharanom-baovao mba nitrandrahana ihany hoe fa disadisa tany am-piandohana taloha nametrahana n'ilay gouverneur izao zava-misy zao, satria hoe misy dadatoanao tamin'ny fotoan'androny saika ho atolotra ao anatin'io fitantanana ny faritra io, saingy tsy tafavoaka dia zao lasa mikapa vavaranjo n'ilay asa ataon'ny gouverneur. Marina sa diso toko zany, eo ianao afaka mamaly an'izay. Satria indrindra rehefa misy ny kastina dia afaka mirotsaka daholo ny rehetra, tsy hanavana na iza na dadato dadabe zay manana fahavononana tia tanindrazana ke ohatrandray latsaka be ny tanàna reto afaka mandefa dossier daholo ny rehetra hoe za manana fahavononana, za tia tanindrazana, ary tamin'izany fotoana izany zay na be tabe ny kandidata anatin'izany samy naneo daholo ny zanaky Soavinandriana, zanaky Miarinarivo, zanaky Arivo Mambo, samy nandefa tao daholo. Fa io moa zany kastina io ny ao ambony ao no mandamina an'izany, ary io tsisy hoe avakavako zay mantsy manimba tamin'ny fitondrana teo aloha hoe namako avako dia tsy maintsy akamakamo dia tsy maintsy zay napetraka eo, tsia fa napetraka tamin'ny ataontsika hoe fahendreny ny tompona andraikitra nanendry izany. Ary aza disoina koa ny tantara fa olona tokony nitolona ho any zao nametraka zao fitondrana zao, tsy hoe akory hoe rehefa théorie ianao va miazakazaka hoe mitondra n'le couleur, fa talohan'izay ianao taiza ianao saka teditsika teny ny korotana teny Ambotsoroatra, anisan'ny nisy namana ny joro vavolombelona tao anatin'izany, fa inao izy ianao nisambotra tamin'ny fanakorontanana tao anatin'ireny zavatra ireny. Olona ohatry ny ahoana, fa ny zavatra mampalahelo nge dia zao hoe misy olona manome hoditra akondro ny filoham-pirenena, misy olona tena mitondra dossier amin'ny filoham-pirenena hoe tia olona tsara, nefa tena olona nanakorotana, olona ataontsika tsy nitolona nametraka fa dia inona nataona rehefa tsy tsapanao ianao zao za solom-bava-bahoaka nananatrika fifidianana tsapako tsanzany irifiry miaraka amin'ny vahoaka izany, tsapako izany hoe ditongotra anohanana, tsapako izany hoe niaritra orana niaraka tamin'ny vahoaka nametraka izany fitondrana izany, nanao an'izany ny tenako. Fa ny olona kosa zay tsy nametraka fitondrana fa tonga dia nahazo avy sur place eo alohany dia inona nataony ny tenany aina aloha fokisany tonga izy dia nahazo, fa ianao ny sasatra ny velo vy ny asa mafy, tena dia zay tsy mampitovy ny olona napetraka fotsiny sy ny olona tena hoe ny asa namony tena nametraka ny fitondrana. Ka zay zany mila jera satria erreur de casting, erreur fatale io, satria manimba zavatra maro nampitolona ary marary fo hoe andray kosa ireny le olona nanao an'izao taminay, ireny le nenjehanay, ireny le nedinay tary, ireny atao rehefa avy eo ireny indray lasa mahazo tompony andraikitra mibaiko anao rehefa avy eo. Zany hoe misy mizanatsindriny ila ve zany nataon'ilay mpitondra matoa mametraka an'ireny olona reny ny veriny fa ho vaika ho an'ny fampandrosoana an'ilay faritra, kanefa ilay olona nitolona araka nambaranao tsy tafiditra tao anatin'ilay casting nambaranao teo. Ny zavatra misy ao dia zao tena esoriko mihitsy aloha filoham-pirenena lehilahy endry izy, ary izy dia lehilahy tia miaino ary manana fo saina tia hanonitra avo ty Madagasikara antsika, dia raiko manokana ny herim-po ananany. Fa misy olona kosa izay eo akaikiny, izay atao hoe manolo bato mafana anazy, izay atao hoe manisika mafy mihitsy, ary tsy haiko moa zay fahaiza manao na hoe ohatriny ahoana fa dia mahagaga ihany hoe zavatra ohatran'izany, na tsy haiko hoe misy anarana miainga ty ambany aty fa rehefa tonga any miova le izy à la dernière minute eny an-dalana eny tsy fantatra tso, fa mahagaga ihany ary betsaka no niteny tamiko andray sao dia mba tsy mety izany zavatra izany. Ny mampalahelo dia zay, ianao zany miezaka mafy mametraka ny fitiavana amin'ny vahoaka, ny aso anatreha amin'ny vahoaka, satria zay koa ny redevable amin'ny vahoaka manatanteraka ny asa amin'ny vahoaka zay, ary indrindra vahoaka milanay dia noho izany indrindra zay manakaiky mandrakariva amin'ny vahoaka, tsy manadino ny vahoaka. Ary zavatra anankiray indraindray tena matohina fo rehefa mandeha terrain dia misy miteny hoe 70 taona zao 50 taona zao,
fa mbola tsisy député nanitsaka nyity fokontany ity ratsy ianao raha enina amtelopolo am'zato ny fokontaninay a enina sisany tsy hitako am'ireo voaditako tongotra nandehanako hita masoko avokoa nandritra n'izay nalany ana irotona latsaka zao no nalany anay tiako tenanareo hoe izahay zatra miosina miaraka amin'ny vahoaka mahita ny marary ny vahoaka ka ny fametrahana olona zany dia tokony hoe olona teknisianina tsara mahafantatra tsara olona mitolona ary olona mahafantatra tsara mitao hoe fiainam-bahoaka fa taranangetana eko anao fa misy an'izany ange tatarainy député namana fa mandeha mitsidika commune anankiray sombam-bahoaka mahita ny zavatra marary ny vahoaka hoe tena ratsy ty lalana ity mitarainy zay monsieur le député madame le député ty mba ambaro ty lalana ity fa tsisy amohana vokatra lalana angely lalandraha mamelona ny tantsay ino no hitaritana hitondrana vahoaka ary rehefa tsara ny lalana dia tsara ny vidim-bokatra fa raha vao ratsy ny lalana dia tamorainy collecteur ny vidim-bokatra nitaraina tamin'ny commune anankiray zay tsy olazaiko anareo fa rehefa tonga tompona ndraikitra tsy priorité zany fa tio izy ianao zany efa baraka mieniny feo vahoaka manao tatitra fa rehefa tonga la tompona ndraikitra avy eo ozy izy atiny maika anaovana ny zaratry ty atindray ny priorité aiza zany le maizy azy an'le solombavam-bahoaka le maizy azy an'lay vahoaka mila enona ny vahoaka ary olona mila ampiterrain tsara koa ny hitako hoe petraka am'izany maha gouverneur zany io moa zany tsy hoela mino zay fa hovidina izy io anaovana fifidianana fa raha olona petrapetraka fotsiny ary betsaka nge ny député manana problème amin'ny gouverneur any fa tsy hoe diitasy any anao angaretina ve zany nareo anahalay gouverneur tsy anao angaretiny zay fa mampafantatra ny zava-misy iainana satria sao dia tatitra diso no tonga anamitompony andraikitrany fa tsy hoe akory hoe animbazimba na anaratsy tsia fa izy manana fomba fijery na izahay manana fomba fijerinay izay avamy vahoaka ka ireny no oentinay manao tatitra mampafantatra na baratonga-pahefana hoe zao ny zava-misy iainanay ihany zao ny zavatra ataonao ihany ao anatin'izay zavatra izay ary zany ana nanaovako facebook za raha manao facebook tsy angataka j'aime loatra ny ana no ny ilaiko ao anatin'io fa ny ana io tatitra ampifantarina hoe zao zava-misy ao anatin'izay mampita ny ana zany reny fampitako hevitra ary pointage ho anao hoe taria ny ana zay nanaovako facebook ary remantsy sary mitahiry reny ary zavatra hitao fony reny ary za tsy mba manaovako azy fake zany fa na tena amin'ny anarako mihitsy ary tsy manana compte efa tsiray dia io ny iainako isan'andro ampifantaka amin'ny vahoaka hoe taria nanao an'izao ampisehoko daholo mihitsy ny deo ny olona manao commentaire dia za ihany koa mamaly arak'izay azo atao ary za tsy mba miady amin'olona amin'ny facebook zany fa tiako ary za mandraikihana manatsara hoe zao indray atao madame député mba tonga avy arifa tsy arifoana mba tsy ireo koa zay aty dia tonga arak'izay mandamina ny fandaram-potoana arak'izay tsy makasitraka ve zany ianao amin'ireny karazana hoe fotodrafitrasa ny tokanana reny fa rehefa misy ilay fitokanana ohatra ny tazana eny ihany ny député fi miaraka amin'ny gouverneur tsy hoe tsy makasitraka ny filoham-pirenena dia tohanako zato isan'jato ary zany député toy izao dia no président Rajoelina noho izany redevable amin'ny président Rajoelina koa manohana anazy isan-karazany mijoro ao anatin'izany hitako ndreo zao fitafiko izao dia mitovy mitondra ny lokony filoham-pirenena ny loko orange ny tenako mijoro mampiseho raha zany raha mijoro tsy hoe député fi no mijoro ny vahoaka ny soavinandrina no mijoro rehefa mijoro député fi fa tsy hoe député fi mijoro mandrakariva mamme voninahitra ny asan'ny filoham-pirenena mamme voninahitra mamme aja ny ezaka ataon'ny filoham-pirenena hijoroako izay ary tsy mamenatra anazy zany fa zany tsy midika hoe tsy makasitraka ny olona hafa tsia fa za koa manana ny tanjona hijoroako za koa manana ny tanjona kendreko ary za koa mijoro amin'ny maha izy azy ana ka tsy ny olona fahatokavan'ny olona eo mahakivy na tsy mahakivy ana fa za mijoro foana zany ange zavatra anankiray tsara fantarinao koa fa betsaka anamarinako an'izay hoe manelikilika sy manavakavaka izay betsaka ny fotodrafitrasa najoro tao amin'ny district ny soavinandrina anisan'ny manana betsaka fa ovina tamin'ny ovina natao hoe tompona andraikitra voalohany gouvernora mba tonga tana amin'ny district mba niaraka nandatsaka vatofototra niaraka ny député fi mbola tsy nisy zany tenan'izany fa niezaka ny tenako niezaka ny joro solo tena foana no alefany moa anatin'izany ary zany tsy makivy anazy zany fa na eo iza na eo iza na iza eo na iza tsy ho eo tsy masakana nasa ataona izy filoham-pirenena ny Rajoelina zany ary tsy masakana zany fa dia mandeha ianao arak'izay
mandeha anao arak'izay manao ny asa, mandeha anao arak'izay manao ny zavatra nampanantenanao amin'ny vahoaka, ary zany ange tsy atao makifa vao mainka ara ireny de avy eo ianao indray no aratsiny zavatra mahagaga politika ange dia zao hoe manao ihany ny aratsiny fa za zao efa nay teknika fa ireny fanaratsiny ireny de ataoko zesika rano vao mainka mabotrabotra ana ataoko vao mainka mahavelombelona ana satria nisy fotoana tena tsy afeniko fa nitomany a resaka politika io satria zavatra tsy zaka noho zany herisetra mahazo anao zany ianao ve andeha hitory sanatria andeha hitory na dia tsy teko hoe fiarovako ny président Rajoelina afaka nataony zany fa tsy nanao an'izany satria tiako loatra ny fitrandrahana miaraka amin'ny président Rajoelina mivady ka dia niaritra na dia mafy sy mangidy amiko ary zany zavatra zany nangina za koa kristianina aloha vao mpanao politika mijora mazany manana image na kristiana zay arovako ka zay indrindra no teneniko hoe na iza eo na iza tsy eo ataoko na ny asana ny rahanana amin'ny masolom-bavam-bahoaka ary matomby vahoaka nametraka fitokisana tamiko dia miandry zavatra ty amiko kokoa izy betabengeky dossier mandeha amin'ny district Soavinandriana zao vao vaky ranondohany tsy sanytenenina taloha satria misy olobe ao ambadika tsy sanyresahana hatramin'izay fa za kosa mijoro ao anatin'izay zavatra hoe zavatra tsy rariny kosa zany zavatra atao amin'ny vahoaka mbola ho hitantsika eny ihany izy fa lazako aminareo zany ary indrindra izay teneniko hoe na vehivavy ary za tsy mataotra ny vady amanjana manko moa dia miteny neny sao dia mba izy fiatraikana aty amin'ilay vady amanjanakao izy ty hafanamponao betsaka loatra ity ary indrindra hatramin'izay nalany député anao dia ohatra ny atatrano foana no mivoaka ka raha manao dia tena laninao amin'ny fanasoavana amin'ny vahoaka satria raha misy marary mafy any aminay député natsoina voalohany sary piterana alefa miarina revo député vonjeo misy tracteur vadika anandrefanany misy maratra misy maty député vonjeo misy tranomay misy dalomana député daholy ny miatraka ary indrindra vao tonga Soavinandriana député amin'ny 10 maraina dia efa misy manontoniton ary fantatry ny olona foana eo député tonga izy mangataka farafakeliny député anatin'ny ray andro fotsiny izy 10 mihetsy mivoaka ao anatin'ny paosy tapitanana fotsiny zay fa raha vao miova commune dia omany farafakeliny ro tapitrisa hoentina midina satria fiangonana ny tanora fikambanana zao mpampianatra sekoly mangataka fanampiana aminao daholo za ho vola iatrehana any zany fa dia makaheriny vady amanjanaka aloha anatin'izay hoe nefa natao ty ary tsy ny olona rehetra nantsona fa izay ny sivy mena damy mpifarinana tao za mivavitokana nantsonana amin'izany antso izany manaiky aho ho fitaovana iasana ho an'ny district anay tsy mampaninana zany na tsy angina zavatra raha mandritra n'izao fitondrako izao tsy maninona efa nataoko voady nataoko tamin'Andriamanitra zany hoe ho tetezana iampitany ampandrosoana ny district anay mafy ny fanenjehana mafy ny fanaratsiana mafy ny tsy fitiavana alako bika tsy tiako tare ary misy mora vao mijoro ianao dia misy mihitsy votorina sy mivodivava hoe hay ty indray ty fa za ndray dia tonga foana za le atao hoe député tonga mba vitrika tsy mba migitrika raha mbola misy azoko atao za tonga foana za tsy mijery an'izanizy zany ary za tsy mitena fa iza ihany jereko président Rajoelina satria izy nametraka ana ary tao anatin'izao masolom-bavam-bahoaka zany ijoroako zany ary tsy mamenatra ana zany na iza hiaraka amiko na iza tsy hiaraka amiko na iza nilikiliky ana tsy manena zany Jesosy Kristy raha nenjehana inona moa zay député fi fa zao ny eritsaina sy ny heripoany indrindra mivavaka ihany no entina hijoroana hijery anaovana ny asa tsy mory zany ary sorako an'Andriamanitra fa raha misy varavarana mikatona dia mbola misy varavarana misokatra indray nefa avy eo manampy anao inona azo anampiana ny député fi hitanay zavatra ataonao fa ianao mendrika député mitsiketsika ianao zay anampy anao ary indrindra anatin'ireny Facebook ireny tena hitan'olona kay hoe miasa ianao tonga ny manampy aiza moa navitako adre zavatra be taberera tsy misy manampy fa misy ara mpanentsika sy mpanaratsy mbola misy foana koa ny olona tsara eo mihitsy le fantenasika apetrako hoe ianao manana n'ilay fikambanana antsoina hoe amafy gouverneur zany tsy manao ny asa avy amin'ny mpitondra ianao ihany koa tsy manao mira zotra amin'ny asan'nga gouverneur lasa mifaninana ianareo ao anatin'ilay izy ary eo moa zany le fitenenina mipetraka manao hoe ny tany misy olobe tsy miaty zaza kanefa zavatra hafa mihitsy zany no hita mpijery zany amin'izao fotoana zao hoe ay misy disadisa sy romoromo amin'ny député sy ny gouverneur ahoana ny fomba ahafahana
manilika sy manalana zany tsy mety rehetra zany mba hafahana mampandroso an'ilay fatra. Tadadio tsara fatalohan'ny nasolom-bavam-bahoaka dia mpitarika fikambanana raha enina amby 30 nisy fokotaninay ny 30 am'ireo dia misy fikambanako vehivavy tanora ny mpanao asa tanana ny artiste vokatry ny tany efa nikolokoliko hatram'izay reo ary manana récépissé ara-dalàna daholo mijoro ara-panjakana fa maina moa natao ny fikambanana reny olo reny misy olona tembanao zavatra fa tsy fantan'izay ataony ary indrindraindrindra rehefa anaty fikambanana ny olona dia mora kokoa ny anampiana azy resy lahatra izy reny ny vovoko tany nivon'ny commune ary mandray anjara atao anatin'ilay structure locale de concertation eny anivony rafitra fakakevitra nivon'ny commune satria na manana toe-tsaina ary ianao te hampandroso ka raha tsy tonga anatin'ireny rafitra ireny ny hevitra ao dia zava-poana ihany zany karakaraina ny fikambanam-behivavy zay zao manana centre de formation mampianatra zaitra mampianatra pâtisserie miaraka ministère en population fikambanako nazahoanany zany ny fikambananay nareo zarana voananana ny tanora omena baolina mba tsy irongatra ao anatin'ny fifoana zava-mahadomelona mpanaovana tournoi zany tia ny tanora mena baolina mena maillot vatsina arak'izay zay ny tiana ny vehivavy antitra ihany koa omena ampianarina izy hoe na miteraka 5 ianao na miteraka 4 ianao ina zavatra ilainao anatin'ny tokantranonao za mila mahay tady vola fa sarotra amin'ny fiainana ndao ampianarina manao gâteau reto ny voananana ny anay zao zany miainga amikely izahay voananana 3 ary ray pake mila mavita plasy nanana 3 plasy nanana ray hoaniny sakafo anareo ao an-trano mba tsy trondro maina foana no menany ankizy hoe spida dia vidy trondro maina lasa tsy mitombo tsara ny zanakitsika ny anankiroa kosa dia amidy eny an-tsena hividanana savony kely hividanana sira ary zay misy momba tonga na hoe député vehivavy dia zao mila fahaiza mitantana raha samy manana 2 arivo ary lehilahy sy ny vehivavy ny lehilahy ataony inony vidy labery izy vidanitsaky lany 2 arivo dia ny vehivavy kosa raha manana 2 arivo sira kely menaka kely gotehan'ny ankizy mbola mitahiry 500 ary rehefa aveo etrehana ny ampitso karakaraina ampianarina ny fikambanam-behivavy fahaiza mitantana fahaizana miteraka mba tazaina mba tsy teraka be da be ao anatin'ny fikambanana zao mahatonga ny ankizy mankamamby ary mijoro anatin'izany fikambanam-behivavy miaraka amafy dia avitry mandredrano amin'ny fampandrosoana iombonana velomy makarakaraina izy ireny ao anatin'ireny zay manao copie fao be ao anatin'ireny zay manampy ny olona anao kara-panondro ao anatin'ireny mampianatra ny olona hoe jereo anatin'ny lisym-pifidianana ny anaranao sady fanabeazana le izy no fanolokoloana ary fanasoavana ny hafa ihany koa ka ny fikambanako dia kolokoloko tsara satria ireo koa natoy izao ana zay mahatonga anay hoe madame fi zay nampataran'olona ana dia lasa député fi moa le izy ankehitriny za raha teo koa dia olona ao amin'ny fiangonana tompony andraikitra sakaiza synod apartement mandritra amin'ny mpiampina dia manampy ny mpitandrina manampy fiangonana satria za mahita fa mila miray zotra ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny fiangonana fa ireny no manampy anao ao anatin'ny hoe asa ka karakaraiko tsara zany ka zay mampatonga n'olona mialina za tsy manakona ny asa gouvernorat manana ny asana izy fa masolom-bavam-bahoakana amin'ny maolo-pirenenana amin'ny mafilohan'ny fikambanana ataoko ny asako zay tena hoe za tsy miandro tompony andraikitra efa vavaka ho an'ia gouverneur ve zany raha matosolom-bavam-bahoaka zay indrindra vavaka ho azy tsika mba hiasa amin'ny fanahy masina ampahiratra ny masina ary indrindra nasavany sainy hoe ohatrany ahoana zany distrika sovinandreny zany mba tonga anazy toto fa tsy hainy ny vava-mpanatirakena misy koa ny mpanatirakena mampiady anay député fi manao an'izao aminao zao mihitsy vavan'ny gouverneur aminao misy mitati-dresaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa mivavaky tsika mifampivavaky ao anatin'ny maha-kristianina atsika fa disadisa tsy maintsy misy eny any ny fanaratsiana misy eny foana misy ny te azo 18 misy ny te azo 19 dia manaratsy fa zao kosa ny anahy ataoko ampitiavana anasako io ny distrikako io ao anatin'le gouverneur tsy mamely araka ny nambaran'le namanareo député rosmolo hoe ao anatin'ny fitondrana dia misy ekipa tsy mamely ao anatin'io ary tokony esorona eo ihany koa hoe rehefa tsy mampidy baolina dia tokony hosoloana isan'izay ve gouverneur tenenino io moa zany ange ny fanalana olona ray dia misy évaluation ary efa tenenina foana zay matetika hoe jereo ny asa jereo ny zava-bita io ange mba tokony mba jerena ihany koa hoe
hoe manao tatitra ianao dia boky be ohatry niny nataonao tatitra dia hoe navita zavatra betabe ianao tsy amiko fanaovana ny olona anankiray dia refesina amin'ny tatitra vitany ary indrindraindrindra tsy hoe nitatitra ny ministera hafa no alainao ataonao anatin'ny tatitra anao dia ngeza be dia hoe navita asa be ianao fa le vola nomenao natao inona dia tatitra ny gouvernora no présentenao fa tsy ny alainao daholo ny direction régionale hoe tsy maintsy manao tatitra ty a dia hidy dia ohatry niny ny ananao ny tizy ny rapport d'activité anao dia hoe ny bokinao dia hoe nao ny tena ny asa be indrindra tsy a fa tokony jerena nomena vola ny gouvernora inona nandanina azy district tena Soavinandriana 4% lolo natao Rivomamo 4% ny atao Marinarivo 4% natao Soavinandriana ary za miady an'izay foana nge zay koa tsy azaondry zareo anahy za zany dia miady foana équitable raha mizara table bon firy ny Soavinandriana firy ny Marinarivo fa tsy hoe nomena ihany nomena iana tikitiky dia omeny misy am'izany za mamosana tsindririna araka fangatahana zao dia zany fa maninona raha samy matsiara anao zanako hatrano reo izy koa nge ray aman-dreny raha tena mandray anay ho zanaka izy ao anatiny na hoe mpiara-miasa izy raha misy gâteau eo divisé par firy zany district Anarivomamo député anankiroa ngezangeza izy misy asina tombony kely ny azy fa Marinarivo Soavinandriana kosa kelikely anareo député ray dia tsy njarana arak'izay hoe apaefany dia ndray apaefany dia ndray mba apatelony ohatra mba zaraina ohatra amin'izany izy fa tsy hoe sasany mena be dabe dia sasany zarana mena dia sasany tsy mena mihitsy amiko zany tsy fampandrosoana zany amiko hoe dia raha miteny an'izany ve za dia milaza fa hoe mpanohatra na hoe nefa miteny fa tsisy district ao adino amin'ny resaka zay mihitsy ny filoham-pirenena dia mametraka fa tsisy district ao adino zany ao anatin'le izy ka izay indrindra zany mila vakina zany resaka izany mila mpifantarina fa anambony any moa zany dia mananao tatitra anambony any député fi mihitsy ny tena zao ratsy député fi mihitsy ny tena zao fa zany député fi zany lambahoaka zany ary manao naiky io zavatra ao amin'ny district ary afaka mampita ny député rehetra zay tondra tao Soavinandriana ary zay mihitsy ny matetika hitenenako hoe amin'izao 10 taonako izao mba ametraka hoe inona ny zavatra vitako za nge tsy ho député mandrakizay non tsy ho député mandrakizay fa amin'izao mandahako izao nanaovako asa tsara ka lao vahoaka no tsara hoe iza manao inona fa tsy hoe pression ihany no andresenao na ohatra ianao manam-pahefana be dia anindry foana ny zay ny tanjaka ao tsia fa ny vahoaka dia mijery ary ny vahoaka dia mahafantatra ary ny vahoaka ary tsisy mahalala ny distrika zany mihoatra no ny député teneko anao zany ary indrindraindrindra mahafantatra ny tsara sy mety ho an'ny vahoaka satria zay mandeha tongotra midinany ka raha fanaratsiana zany hoe solo zao koa nge tsisy olona tsy azosoloana zany koa nge ary tsisy olona hoe tsy matomanoty zany ange tsisy an'izany fa ny olona rehetrarehetra rehefa tsy mahomby dia azosoloana betabe nge manam-pahaizany betabe nge mahavita ny io andraikitra io fa tsy hoe tsy maintsy izy foana tsia fa betabe manam-pahaizantsika nivoaka tamin'ny université tsika eto Antananarivo raha Madagasikara firifiry no afaka mahavita zany andraikitra zany ka ny anyteniko zany dia zao hoe andaotsika soyez réaliste andaotsika tena mba homme de terrain femme de terrain mahafantatra ny marary vahoaka mazava malala tsara ny ilainy vahoaka fa tsy hoe akory hoe taitaitra fotsiny tsika na sambasamba nahazo fahefana ka hoe andeha zay tiako ihany natao anazy tsia dia tsara volam-bahoaka ne vola ampiasaintsika ary tadidio fa ny vahoaka ne no hitsaratsika ka amiko zay nanaovako tsara ny asako ary zay no hitetezako fokontany ary zay na tsy mba adonokona dia madinika indrindra mba ho tsarovany olona tamin'izany andro ny député fi zany nisy ohatran'izao teto aminay za nao vo tamin'ny herinandro nahita publication ankinareo nandeha nijery an'lay resaka ady rano resaka rano problème na rano tana fokontany Ambohimarotsony tenako ny kabary ny président tamin'izany fotoana zany enina amby 50 taona izy fa samba ny mba nisy député nanitsaka teny samba vao nisy député nijery anazy hatramin'izay dia za ve dia midika fa député finy tena mpanenjika dia raha miteny hoe ratsy ny lalana raha miteny zay mila pina ny olona dia milaza ve zany fa député finy tena ratsy loha ratsy saina ao Andriamanitra mahita ny atao hoe fa za raha mbola vitako dia ataoko zany ary tsy hitarainako zany za nga nangataka vola tamin'izy raha na karakarandreo fikambanandreo tsy nangataka vola tamin'izy tamin'izy
fa neripokony izy tri no anaovako an'izany asa izany raha mbola men'andriamanitra fahasoavana dia toizako zany ary ataoko zany ary ataoko ampitiavana zany ho an'ny voaka satria tsy manana intérêt anao ratsy ao soavinandrina satria tanindrazako ao mamako avao nidadako avao nidadabesibebeako avao mivadiko avao ina ny tombontsoako anao ratsy am'izany tsy izay menakavo nitoren'olona voalazatra amin'ny razambe hoe reny ny taranaka izao tsy manana intention tsy manana tombontsoa anao zavatra ratsy amin'ny distrikako satria ho tsaraina amin'izany hatramin'ny taranaka faramandimby efa mamaraparana ny fiarahana sika indrembava makasika ny toejava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena fihetsiketsehana sesilany ho an'ny mpianatra ny mpanohatra moa dia miezaka ny anao zay fomba anozongozonana zao fitondrana zao efa roa taona mahery ny joroan'ny fitondrana kanefa dia efa tratrana zany tranga miseho zany avokoa ny mpitondra akoatr'ireo syndicat mitaky ny zo ny etsero ny fahitany ny solombavaka vita tany soavinandrina anyreny zava-misy rehetra reny amin'izao fotoana zao taratry ny fitavozavozan'ny fitondrana aveny mahatonga ireny zavatra miseho sady reny zao rary raha mitaky ny zoany olona ary raha rariny sy mihitsy le izy dia mazava tsara ny tanjona kendreny dia ara-dalàna le izy tsy mametsina izy ireo satria zoany fa zao kosa nefa lay zo etsika tsy hoetsika anaovana zavatra ratsy satria ao ambadiky reny fihetsiketsehana ndray koa netsy afenina fa misy polina kopakafo any misy atoko politika izay manaratra reny hetsiky reny zay le ataoko hoe misy fitavozavozana aveo ho an'ny tompon'andraikitra fa ny zavatra ho an'ny tompon'andraikitra kosa zany dia zao hoe ataovy ara-potoana le izy zao tsika nahita vahaolana hoe afaka pihena le izy manina le izy tsy atao ara-dalàna fandrasana mirehitra mirehitra ny afo zay vao tonga mpamono afo ary isoran'andriamanitra fa misy vahaolana fa ireny zany dia tokony hojerena akaiky planifiena tsara tonga vahaolana ao izy ianao mpianatra vontovorona mbola tsy milamina efa andalam-pandaminana zany kosa fitondram-panjakany efa ao vola fa ny zavatra mahasosotra koa nge ny fitondraneny amin'ny université dia andaotsika mba ezaka ao mba ho mangarary filofiry misy nefa mpianatra fantôme misy mpianatra fantôme dia rehefa tonga tsika anao fanatsarana ny tompona ndraiky mpanjakana dia migrevetsika hoe zay tsy manaraka rehefa matao ny digitalisation am'izao fotoana izao mba afantarana hoe tia marina mpianatra ao anatin'izany zavatra any ka mila atsarainy fa ny zavatra tsy afenina koa nge dia zao hoe tsika mezaka manarina ny erreur-ny teo aloha nge tsika zao manarina anazy aiza navitantsika an'izany hoe trosa tsy voaloha firy taona dia no nitonga ianao dia aloavinao daholo reto trosa ireto zany kosa tsy ranony fa anao mba avoaka koa le marina hoe efa manao ezaka amin'ny fitondram-panjakana manampa fitondrana dia zay teneniko atsika rakizy rahavavy anada namana manao grevy ianareo hita reny amin'ny sary reny zavatra ataonareo eny manaiky hoe zonareo reny mba ataovy ampahendrena le izy mba ataovy ampilaminana le izy mirendao ifampiresaky fa aiza manaiky fotsiny andao ifampitora-bato dia ifampitora-bato andao ifampitivitra tsy mety zany fa arao ny fandaminana ary andaotsika ifanajo anatin'izany fa ny olana rehetra dia misy vahaolana avokoa fa miankina fifampiresahana eo amin'ny samy rotota ary eo amin'ny tompona andraikitra ihany koa dia aiza mitavozavoza fa dia zao ataovy tsara ny asa na tsy atoritsika amin'ny roa maraina areo ataovy iza koa nge mahita ny ezaka ataon'ireo tompona andraiky mpanjakan'ireo kosa misy aloha dia tena miasa fa misy kosa aloha dia atao hoe ataontsika hoe mitazatazana mieny hoe karaha mijery fotsiny azo ohatra hoe ny minisitra tompona andraikitra misana le fampianarana tena tsy misy fandrenesam-peo ireo tompona andraikitra fa efa miakatra le maripana zay mbola tsy tena hoe mahavany le olana fa mbola eo ihany le olana hatramin'izao sao koa nge tsy voatery zay moatahoata sy be resaka ihany koa nge misy karazany toetra na daholo mitoetra neny olombelona misy be resaka misy mangingina misy ny miasa mangina hoe manana teknika hoe miasa aloha vita ny resultat zay vao miteny misy indray mbola tsy manomboka koa dia efa moatahoata dia samy manana ny toetra ny raha fahitako an'ireo ministra reo misy kosa aloha tena manao hoe ary izay ny mahatonga ny zareo efa mikofoka mafy izy matoa izy tsy miteny
dia tena efa miezaka izy izay tsy matory andramanalina fa tsy hoe akory hoe resy akory ny olo mangina na hoe tsy miasa akory ny olo mangina fa zay mihitsy nitoetrany hoe miasa izy dia aveo izy mampafantatra hitantsika eny ihany koa hoe miteny ihany izy fa tsy hoe tsy miteny hoe tsy hita mihitsy eny ihany izy hitantsika eny fa indraindray ilay zavatra tiatsika olazaina tiatsika hoeniny tsy teneny dia mieritreritsika tokony hiteny an'izao anareo e tokony hiteny an'izao anareo e le vahoaka mipitraka le fanontaniana hoe le filoha ny endronany rihatra rehefa tsy miteny ireo minisitra ireo zay kosa aloha dia tsy azo ekeny hoe ny minisitra manao ny ataony dia ny filohampirenena mahazo loza tsy mety zany fantatry loatra ny toetsain'ny filohampirenena ary za niasa tao amin'ny niara-niasa tamin'ny filohampirenany Rajoelina io da tamin'ny premier tour dia responsable des églises tao amin'ny arena ny toerana nesako izay sy directeur ny doléance ao amin'ny fedina république izay menadany responsable Antananarivo tamin'izany ary niara-niasa akaiky amin'ny filohampirenena fantatry loatra ny herim-pony fantatry loatra mandolika mivavaka indry angahiny vavaka ho amin'ny firenena ary fantatry loatra ny fitiavany any Madagasikara ka tsy azo ekena raha niezaka natao raha ny tsy matory andramanalina zareo misy fotoana ange filohampirenena tazana mihitsy hoe reraka miezaka indralainy tsy matory andramanalina mitady zay soa vahoaka ka tsy azo ekena kosa aloha e raha hoe izay nametraka amin'ny filohampirenena dia minisitra kosa no napotika izany ezaka nataona izany tsy azo ekena zany ary ahintsy mihitsy ny resaka hoe misy évaluation misy zany tena antenimieram-pirenena ne zay misy fionana mivantana fasafasy amin'ny gouvernement dia tena miteny mihitsy zay hoe misy tena torahana voninkazo fa misy kosa tena misy député mihitsy ara mame note mihitsy raha ialina kosa aloha dia zao ny notiny e 0/20 2/20 misy mame an'izany mihitsy ny député namana ary izay dia zary député fimo dia anisany tsy mba matahotra miteny zany tombo anezaka manko zao no andrasany rehetra tena miteny mihitsy zahay rehefa misy zavatra ilay vahoaka ka tsy tafitany afatra dia miteny zahay toy ny hitanareo angamba tamin'ny fandraisam-pitenenako tamin'ny teo aloha mitabataba ny mpampianatra tsy malo ny tsy tonga ny volan'ny fram ny maître fram taraina dia zany nisan'andray microdri hoe niantso anao madame ministre impiry tsy ny raisinao anao Facebook ena nitako mandinity nefa ny vahoaka anay ary tsy mihinan-kanina za teny an'izany mihitsy tiako tenareo hoe zany rehefa misy tsy mety dia miteny fa mitena mpahendrena koa nefany fa tsy hoe miteny manevatsiva olona fa zao niendry any nanarinao izy fa nanadala ve nanarina tsy ny lambany no ary fa dia mitena mpahendrena mitena mpahitsiana satria iray antsika tamin'ity gouvernement taty iray antsika tamin'ity firenena malagasy ty ary zao koa nge na hoe lanao angany tsy matsy fankatazana fankahiteny foana koa nge noho izany amboarina no mitondra tena amboarina ihany koa ny mitondra teny fa zany rehetra zany araka tenin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena hoe mifanaja miteny ampanajana ka izay no tijoroko mandrakariva hoe za mbola tsy nanaratsy olona nanevateva olona zany député fi fa mitena mpahendrena foana mandrakariva miantso ary sange arak'le fandarana lavabe fanataontsika teo hoe impirimpiry moa no miantso fihavanana no miantso izany soatoavina malagasy impiry moa no miantso atsika hoe andao ifanometanana andao ifampiresaka andao hiara-iasa fa ianao moa zany na dia miantso takanina ary rehefa araky ny olona alako bika tsy tiako tarety indray antso anefitra zay arak'izay voalazanao zay fa ny vahoaka dia faly nisin'izany hoe tsy hoe midoka tena fa betsaka nezaka nataoko ary za matetika tsy dia miandry ny fitondram-patsakana fohy be satria manao ny asany izy fa misy kosa zay tokony vitako tandrify anahy dia ataoko zany ary zany koa nefa tsy hotinay izy izy tiavana na hoe anina fa dia zao Andriamanitra no mahita nataonao ary tsy mitady ary teka ten'Andriamanitra hoe aza mitady fity amin'olona zany ary aza matoky olona zany fa ny olona androany izy mitenanao député fifaly fa ambadika izy hafa ny resaka ny aminao ka noho izany ataontsika mpitiavana mpahendrena ny asa zay nanirahana atsika eny anivon'ny vahoaka ka amina dia vehivavy ary vehivavy kely ty dia mahagaga fa rehefa mandeha mandeha terrain dia mandeha tongotra dia député fi mo mahay moto dia mandeha moto zay mandeha manao terrain dia ny ekipako zany ny tarainy no anality za zany zaly ty reraka
de ozy zany izy zany lesy vehivavy kely io tsy mitarainanao nasy reraka andao andehantsika dia mahafinaritra n'olona ny fijoroana anatin'izay ary ny 5 taona ho atsy atao mandalo fotsiny zany fametrahana lova ho an'ny taranaka tantara ho an'ny taranaka zany hoe nisy azany député fi zany tamin'izany fotoana zany ary nisy tadapiako izay efa mineny topoky lahy efa maty moa izy voatsielakory izay arivo manatso Pascal mbola kely tamin'izany député izy dia zay ka mahita anazy atao sa député dadabe fa hoaiza foana anao karakara vahoaka retsy a dia zao vao tsapako le izy ay ve zany le nahitako dadabe anay misakasaka atsimo misakasaka varatra ary tontolo ny andro tsy mipetraka mihitsy fivorim-pianakaviana ary dia izy tsy hita foana fa akaizy mandeha mikarakara vahoaka hono dia zaho a manao réflexion le zavatra enany tsy mora za manao solom-bavam-bahoaka zany be da be nareo mety mitsiriritra ny toerana misy anay hoe député de Madagasikara eny toerana tsara fa tsy mora ny asa ao anatin'izany tsy mora ny anatin'izany mitaky andraikitra zany ary mitaky zavatra betsaka aminao ny vahoaka matomby vahoaka ny fidy anao matomby vahoaka nametraka fitokisana aminao dia miandry zavatra avana aminao miandry retour avy aminao izy ka tsy mora ty andraikitra amin'ny solom-bavam-bahoaka ity fa ny fanjakana lolofina ny tokantrano babena ny vahoaka sakelena ny tsy tianao eo akaiky eo ihany zany tsy matserahana miaina ary za tena ataontsika hoe anyany zaritena niany za tanao mba kelikely ihany fa zaho aty jerenareo ny angezako le stress io e satria tontolo andro ianao mesazy isan'zazy farafa kely ny 5 eo mesazy azoko mesazy fangataham-bola fotsiny io député tsy misalasala zahay ampimarara zanakay ena hatraminy hoe lasa ndrivotra nisy rambodanitra nandalo lasa ndrivotra ny tafon'ny WC-any etsony any député zany zandretraretra zany atitsaina daholo zandretraretra zany miandrandra vaolana avy ary tsy voatery ho vita daholo koa nefa izy ireny tsy voatery vita ianao nga manana vola migony sa ianao milliardaire ka hoe andeha zay mangataka vola dia omena daholo tsy vity zany ary tsy miamba amin'izany député fi fa zaho se kely anana ifampizarana raha manana vary raika apoka tsy manana anao da ifampizarana ty tapakapoka ho anao tapakapoka ho anao mba miara-mihina ntsika anatin'izany fa tsy hoe isika akory no ina fa manao zay vita arak'izay tandrivy tapitra ny fandarana afatra ho an'ny mpijery ny TV Presse Madagasikara ie raha nanaiko vahiny TV Presse Madagasikara dia ny zavatra marina iainako no tantaraiko ary zay zava-misy iaina amin'ny vahoaka amasolo-bavam-bahoaka manao ny asako izay no tanterahako ary nampahirezaka atsika rehetra dia ny vavolombelon'ny mpiasa ny baingy rehefa tsy anao ianao rehefa tsy andraindraikitra ianao izy ary no andrasanao aiza miandry tompony andraikitra fa raiso ny andraikitra ina zava-misy ampelantananao ampiasao zany aiza miandry an'izany andao anao tanamaro tsika andao zavatra zay vitatsika ataotsika zany fa nampy ny fitondram-panjakana rehefa aveo anampy izy ary izy ho avy ary izy miaino fitondram-panjakana président Rajoelina dia isorako izay hoe miaino ny feon'ny vahoaka zay manatanteraka ny feon'ny vahoaka ary indrindra manana ilay fahendrena izay atao hoe tsy mba miavonavona fa tena mandray ampitiavana miaino ary indrindra misy asiny zany atao hoe solom-bavam-bahoaka izany ary ho antsika tompony andraikitra fanjakana ihany koa dia zao navatra jereo ny rang protocolaire rehefa misy ny cérémonie tsy hoe miady omena voninahitra izahay fa misy kosa ny rang protocolaire arao ireny na ny fametrahana ny député fotsiny ary na ny lahara-pahefana sy ny laharina rehefa miteny mba hampianarina mipentana ny indraindray mikorotana tsy tantsony iza no tenenina voalohany ny anina sa ny anina iza mandeha voalohany arao ny rang protocolaire jereo maizy azy ny député ary tongava zay iara-iasa amin'ny député za dia olona misokatra olona mivelatra ary olona afaka miara-miasa mirehetra andao iara-iasa zay vonina ho an'ny tsy vonina moa ataontsika ahoana fa dia zao atsona foana izy ireny
araka ny tenin'andriamanitra hoe mitorina amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana aoka ny tena vavavavantsika mba hitory vaovao mafaly fa tsy tsika indray hitory fahasoavana ho an'ny olombelona zay namantsika vahoaka fa tsy itsika indray no hitory fifandrafiana itsika indray no hitory fanaratsiana fa zao foa nytadiditsika kristianina aloha tsika zay vo atao hoe olom-boafidy ka andao re hiara-iasa ary za dia vonina mandrakariva hiara-iasa amin'rehetra na vehivavy ary ao anatin'izay mbola veriko ihany hoe région vakina karatra hitasy bongy lava tsisy afa-tsy député firera vehivavy amin'ireo député rehetrarehetra ireo hijoro amin'ny mahavehivavy avy ho vehivavy tsara ho vonina tsara anao asa tsara satra tompoko ankasitrahana moa zany ny solombambaoka voafidy tao amin'ny district ny Soavinandriana ny tasy ramatoa Razay Arimalala Fiainantsona député fi nanaiky tamin'ny fivahinianana izy ihany koa moa dia rehefa nasaina dia tonga ary izy koa dia mitsikitsiky amin'ny olona rehetra zay ny tena hoe afantarana ny député fia makasitraka indrindra tompo nanaiky tamin'ny fivahinianana satra indrindra tompoko dia anareo rehetra zay maheno an'ity vidéo ty satria ho partagena amin'ny Facebook izy ty ho hitanareo amin'ny YouTube izy ty dia ny anteniko anareo dia ampahireza tokony ampahirezana manaiky zay kiana manatsara ny tena koa ary vonao fa mifampiresahana mandrakariva satra tompoko izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny manakatona ny fiarahantsika tamin'izao fotoana izao ny tena komamitiana rasolonirena niaraka tamintsika tao anatin'izay fotoana izay ary dia mametraka indray mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray raha matoa solombambaoka veloma tompoko lasy tompoko vavy mikasitraka indrindra tompoko